Ry avana malala ny fifaliana koa mbola iona atsika indray amitian'io ity ny tombonandro mpahasoavana meny tompo atsika ho aminareo zay olom-bofidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina ny fanahy amin'ny fanarahana ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 24 septambra 2022 manjinina aloha teny manao hoe velon'ny finoana mipina. Andeha ry havana sitera sy ankalazan'Andriamanitra sika. Jehovah ny elofako, ao nanaovanareo amin'ny fanahiko hoe mantsira ao any tendrombohitra reo toy ny vorokely. Fa marina Jehovah ka fa marinana ny tiany, ny mahitsy no ahitany tavany. Amen.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra malala ny zavatra rehetra ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomana ho anay koa misaotra sy mitera ary mankalaza mivonasina ary nomasina izay. Tompo, manao-tompan'izay teny izay mamindra fo aminay raha mialahany erikay no ny avitra rehetra ny Jesosy Kristy teo amin'ny asy ny jaliana ho anay. Tompo, amakosery nofonainy izay dia taria amin'ny fananao masina mba mantarina ny sitraponao fa velon'ny finoana izay. Aoka hitombo ny finoana ianao iray masina. Aminaran'i Jesosy Kristy tomponay no vanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finaina antsika amin'ity riavana malala dia hitanao ny filazantsara araka Marka. Marka 7 ny 4:10 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary no tonga teo amin'ny mpianatra izy dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna niady hevitra taminy. Ary miaraka tamin'izay no nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe inona no idinareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe mpampianatra metiko ety aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy mora. Ary n'aiza no azony azy dia ampindinjiriny izy ary mandoha vory dia mikotry nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no toerako aminareo? Mandra-pahoviana no andeferako aminareo? Eto ety amiko izy. Dia nientina teo aminy izy. Fa no nahita an' Jesosy izy dia namfanitsitona ny tena niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lafy tamin'ny tany izy sady nitsikasikasyna sy nandoha vory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe ohatriny izay no nahatongavana izao taminy? Ary hoy izy hatry ny fony izy mbola zaza. Ary nazeriny matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy. Fa raha mba misy hainao dia mamindra fo aminay ka mivonjeo izahay. Fa Jesosy niteny taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako. Ary nitan'i Jesosy fa niazakazaka manatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy moana sy marenina, izao mandidy anao, mivoa aminy kaza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa nananany izy sady nampifampisitona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy. Ary rehefa tony maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy manginginy ny mpianatra hoe izahay tsy navoaka azy? Ary hoy izy taminy, ninkarazan'iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana ihany. Amen. Ramasino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Azonao mandray izany amin'ny alalan'ny teny izay heno ka raisantsika sakafom-panahy. Mofinaina ho antsika an'io no vakiana tamintsika teo filazantsara araka Marka 7 tantaran'ilay zazalahy nampaoriny teony izay nisotrany Jesosy. Hoy Jesosy eto, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zavatra rehetra dia hainy mino. Ndeny 7 zany. Ompan'Andriamanitra iray raha manazava izany. Tsy tokony ho raisina ho fanomeza toko foana izany fanambarany Jesosy zany. Ny zavatra rehetra tsy midika akory ho ny zavatra rehetra izay mandalo eo an-tsaina tsika ao. Ny vavaka araka ny finoana dia mifototra amin'izay sitrapon'Andriamanitra fa tsy fangatana zavatra tsy ampy-pahendrenana diso. Ny finoana ilainy eto dia tsy maintsy raisina ho toy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izy no mametraka izany ao am-poniny izay mangataka marina tokoa ary velona amin'ny fatokiana azy sy araka ny sitrapony. Teny mpandinika baiboly anankiray izany ry havana malala. Dia hoy ny raindra zazalahy, mino aho, vonjeo mba ho afaka amin'ny tsy finoako. Ny olona tena mino dia tsy matoky ny tenany sy ny hevitry ny tenany intsony fa ny mpamonjy azy, ny atsapazany sy hanotakiny tokoa. Izany tokoa mantsy no tena endriky ny finoana marina. Fa raha ny tena dia fantatra mihitsy
ny fangozozony sy ny tsy azo anaovana azy ho fanorena. Nefa kosa nahitany manana izay azo antoka indrindra ka mamikitra sy tsy azo akisoka amin'ny fitanana azy irery ho antoka sy toky. Zava-dehibe rehefa niraisanao zany fampianarana zany, azontsika mety anontany tena hoe mino izany sy mino azo va ianao? Fanontania zany rehefa azontsika mameraka fandaniana amin'izany fa ny zavatra rehetra dia izao, ay mino ho Jesosy Kristy. An'Andriamanitra hery ny voninahitra. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinainany menao anay izay milaza fa raha nanasitrana ilay zazalahy Paoriny demoni dia laza hoe ny zavatra rehetra dia ny mino. Misaotra to fa hery lehibe ho anay sy ny finoana anananay zany, ko ampitombo ny finoanay ka iazanay manatona anao fa mariky ny fahavelomanay zany. Tompo, sitrano ireo marary, ko me fanantenana amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana mahindrindry ianao, ko atoany asa fitsaboana. Tompo, ampirezo azony manjo, ary vonjeo ny marefisikolona ary sahirana, sinjovanareo ny mpigatrany ihany koa. Tavy fiazakazany amin'ny asa mandrara ataonay, ny fianarana, ny tokantrano, ary ny fikasana tsara rehetra, ampimizara ny fahasoavanao, ko tanterao izay rehetra mahasompanompono tsirairay avy. Ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanasitrana anay, izay efa nampiombona anay vavaka hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny herikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isy fotoana rehefa nanitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra loharan'ny fanantenanany hameno fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba itombonareo be dia be ao aminareo ny fanantenana ny hery fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.